Aleo antoko eto mihitsy ty vidéo ty satria tsy mandeha le compte koa anankiray tsy afaka manao live tsy afaka manao direct tsy afaka manao vidéo eo fa tsy maintsy télécharger comme toerana hafa le vidéo dia alefako tsy izay kory ny problème fa teny aminareo aho hoe hitako daholo PM mampimenimeny io ary nazaho koa raha mba gaga satria nahoana eto zany tsy resaka hoe tsy compétent kory ny olona miara-miasa amin'ny PB fa le hoe ny olona rehetrarehetra hatramin'ny olona compétence ny olona elita dia miara-miasa aminy zay le problème antsika eto ka tsy haiko hoe iza nanolotra hoditra akondro any président Michael fa dia tena hoe hoditra akondro tena hoe splash mihitsy io ka tsy fantatro hoe ahoana fomba iredressena an'io fa dia io aloha io zany zava-misy dia tsy haiko hoe ny olona izay milaza hoe compétent io hoe zao tadidio tsara fa na iny procureur général omaly nandeha ny fofovolo nandeha nanazava hoe tsisy an'izao olona farak'izay compétent iny fa jereviny ataony miaro any Pierre Bleu ohatr'ireny voamasony ireny izy amin'io efa miongana efa dans la merde mbola miaro any Pierre Bleu ihany donc tsika zany andeha anaiky any UPM io satria hoe compétent miara-miasa amin'ny Banque mondiale tsy le olona tsy miara-miasa amin'ny Banque mondiale any no problème antsika eto fa le olona rehetrarehetra ampiasainy Pierre Bleu angalatra amin'ny fitondrana nandritra ny firitaony tsainy teo noka 2018 jusqu'en 2025 zany hoe efa presque 8 ans izy ny teo nga iny tsay iny tsy compétent fa inona ny nataony dia hiditra mialan-tsay tsika zany dia hiditra amin'ny herin-tsalama indray dia mbola toizako ihany izahay aty ohatr'izao zay vao matory isan'andro satria izay manao dossier contre ny Ravatomanga tsy matory andro tsy matory alina dia izy PM zany eo ambony lohanay eo andeha hitsivalana amin'izay zavatra atao za tsy niteny hoe aleo izy PM dia hita eo natao non tonga dia adaboy fotsiny tsotro izao satria tsika tsy ao anatin'le hoe mila afaka manao essai na hoe on a le droit à l'erreur on n'a pas le droit à l'erreur ka dia mialatsiny aminao monsieur Heritsalama fa ianao tany reny affaire ny knapsa reny dia efa za zao mihitsy no sakana tsy ho lasa PCA ny knapsa na ho lasa DG ny knapsa ianao dia izao ianao ve andeha ho lasa PM hiaraka aminay eo satria za sura fa tsy maintsy ho tafiditra ao raha tsy hoe adalany zareo ndraiky hoe fa nisy aleo tsy atao miditra ao fa matahotra zareo sao dia anao ny pratika taloha dia hoe aleo fa nirysoa tsy ampidirina dia tonga dia aleo tenenina tsisy olona anaiky an'izany eto tsisy anaiky an'izany hoe mbola olona mbola problème be miaraka amin'ny Pierre Bleu indray mbola ho ampidirinareo ao anatin'io gouvernement io dia indrindra amenareo plein pouvoir ana PM non sady zao koa hoe manina moa zany le maramila raha mba manontany anay mpanao politika aloha vao mba manao zavatra lasa ohatrany hoe nareo manao foana dia misy mpanao politika manodidina anareo dia mampijabaka anareo dia mampanao zavatra anareo fatany ao dia efa be dia be izay bourde vita nandritra ny herinandro tapabolana izay tsy aleo hoe mba limitena amin'izay aloha sao dia sanatrian'izany ateritra n'le vahoaka eo tompolahy sy tompovavy tsy ho tany saiko eto ny voninahitra sy ny toerana tsirairay izay misy atsika rehetra io mba tsisy ho adino fa tambantrokoray dia manome voninahitra atsika rehetra izay tonga manatrika eto amin'izao fotoana androany izao fotoana lehibe ny androany satria fotoana ametrahantsika ny Premier Ministre voalohany Premier Ministre vaovao amin'izao fotoa mpanavaozana izao tsara marina fa nanaraka antsakany sy andavany ny lalam-panorenana atsika dia ny article fa 450 zany satria ny solombavambahoaka izay tazantsika manotrona taoriana reto no nanolotra ny Premier Ministre vaovao io tsy ho tononoko eto ny anarana fa avelako ho an'ny Andriamatoa secrétaire général ny présidence no hanonona ny anarana sy ny mombamomba azy fa ny fidianana azy dia antony maro ao ny fahaizana
ao ny traikefa zay ananany ao ihany koa ny fifandraisany indrindra amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena zay miara-miasa amin'ny firenena malagasy. Ka tsy ampandrasiko ela angambatsika fa omeko ny tokony hilazalaza mikasikazy angamba ny fitenenana. Misaotra tompokilay, makasitraka tompokilay. Misaotra indrindra Andriamatoa filohan'ny fahalavozana Repoblika Madagasikara. Izao indray dia manasana Andriamatoa sekretera jeneraly ny fitiadiana ny Repoblika hamaka ny didy fanendrena ny Andriamatoa Prime Ministra vaovao. Misaotra amin'ny fitenenana. Andriamatoa Jaina filohan'ny fahalavozana ny Repoblika filoham-panjakana. Andriamatoa filohan'ny antenimieram-pirenena. Ianareo solombavam-bahoaka mpikambana eo anivon'ny antenimieram-pirenena izay manatrika etoana, tompokilahy sy tompovavy. Ankehitriny dia hovakiana amintsika ny didim-panjakana manendry ny Prime Ministra lehibe ny gouvernement. Ny fiadina ny fahalavozana Repoblika ny Madagasikara, didim-panjakana narina fa 524 tsipika 140 aotra ray anendrena ny Prime Ministra lehibe ny gouvernement. Ny filohan'ny fahalavozana Repoblika filoham-panjakana araky ny lanam-pandrena, araky ny fanapahana laharana fa 10 tsipika HCC tsipika D3 tamin'ny 14 oktobra 2024 noraisy ny fitsarana avy ny lanam-pandrenana mahakasika ny fangatahana amin'ny vahaolana amin'ny fivoana ny olana momba ny adim-panjakana sy politika ankehitriny. Dia mamoaka izao didim-panjakana izao. Andiny voalohany. Araka ny andiny fa 450 ao amin'ny lanam-pandrenana dia tendrena ho Prime Ministra lehibe ny gouvernement Andriamatoa Hery-Tsalama Rajaonarivelo. Mangakanao mpanajana isan'andro. Toa izao no mombamomba azy izay atombotsika amin'ny fiofanana sy ny maro-pahaizana mifanaraka amin'izany. Ny taona 520 dia nisitraka ny diplôme d'études approfondies en économie industrielle et de l'emploi tao ny Université Toulouse 1 tao France ny tenany. Toy izao koa ny traikefa izay nosahaniny nanomboka ny taona 2010. Andriamatoa Prime Ministra dia manana fahaizana manokana sy traikefa eo amin'ny resaka mpivarotra iraisam-pirenena. Manana ny mari-pahaizana manokana koa izy ary pahay toe-karena industrialy sy fanananasa ary indrindra fahaizana ihany koa eo amin'ny lafiny ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana na ny secteur privé. Izany dia misehatra fiaraha-miasa nisy niaraka tamin'ny Banque mondiale ny banque iraisam-pirenena, ny programme des Nations Unies pour le développement, ny banque africaine de développement ary eo ihany koa ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena manerana amin'izao tontolo izao. Ankoatr'izay dia nisehatra asa samihafa teto anivon'ny tany sy ny fanjakana ary mpikambana sy filoha filakevim-pitantanana teo amin'ny sehatra maro samihafa toy ny banque be ny Madagasikara amin'ny maha filohan'ny filakevim-pitantanana ary torak'izay ihany koa ireto sehatra maro samihafa izay hotononoko toy ny fikambanan'ny orinasa malagasy, ny groupement des patronats des petites et moyennes entreprises et de Madagascar, International Truck Board of Madagascar, ny compagnie assurance et réassurance omnibranche na aro eto Madagascar, ny galana raffinerie, ny hosti, ny DBM sy ny sisa sy ny sisa.
andiny foana ary tsy manan-kerytsony ireo fepetra teo aloha izay mifanohitra amin'izao didim-panjakan'izao noho ny amiany ary arak'izay voalazany andiny faefatra sy fahenina andalana faharoa ao amin'itsy volana laharana 12 tsipika 150 tamin'ny 7 ny volana septambra 2019 mikasika ny fepetrakapobe momba ny lalàna ifampitondrana eto toerana sy lalàna iraisam-pirenena ifampitondrana isam-batan'olona dia manan-keraka hatrany izao didim-panjakana izao raha vaovatany vao ampahafantarina amin'ny alalany fampielezam-peo na fahita lavitra ankoatra ny famoahana azy amin'ny gazety-panjakana gazetiny republikan'ny Madagasikara. Natao teto Antananarivo ny 20 oktobra 2024 ny filohan'ny fanavoazan'ny republika filoham-panjakana Randrianirina Mikael. Makasih terhadap Amafisitsika amin'ny tehaka ny fiaralama sy fiaramansoa mandriambato karaha-ministra vaovao lehibe amin'ny gouvernemanta ny tendra filoatra akotitian'ny olona ary rahalava loatra anapahany misaotra antsika rehetra nanotrina ny fanendrenan'ny praiministra vaovao ao fitantanana manompo vahoaka tokoa mahaleova malasana tompoko ankehitriny dia manasa fanajana antsika rehetra hiarahaba sy handray tanana ny praiministra vaovao antsika.